vola fitady ainy ity ka tsy maintsy hovonjena tena isakra no indriny anaovako an'izany dia tsy maninona nefa izany tsy mahafaty atoka aty manao soa tena hifonosako vy mihitsy aloha ty androany dia ahoana ry izany sa ilainao meky izy afaka tsokany raha ohatra ka oko izao fa tsy ho maninona ka tiako ho fantatra fotsiny izay nalehany tsy niteniteny taminao izy hoe dia ho aiza ohatra nisy olona niantso fotsiny izy teo dia lasany dia lakile zao tena janona eny aminakady vehivavy ha ka ianao ve dia tsy afantatra an'izay nalehany izany eny izy fotoana efa sakiresaka taminao e fa tsy efa nilamina ve mety nameloko anahary zao ianao raha nahafantatra ny zavatra mitranga fa ahoana e tsy sitrapoko no sary-piara mitolotra fa ny zavatra tony aminay efa tena trop tena efa tsy raha rontsony mihitsy sao dia mba misy ifandraisany amin'ny problème le dala teo ary zany ohatra ny hoe mbola tsy mahatsiary tena moako le vehivavy jusqu'à zao ianao hitsotra amikany hitanao sara za tsy tehitra ny fiainatokantranonareo roa mihitsy na mopera aza ve tsy ho sary-pisaina amin'izany vao renseignement fotsiny na ny alena amako tany amin'izao zany lasa fantany hoe mitady azy tsika efa izay mihitsy na nafahako ny zavatra ny voalohany ka dia inona ny excuse tsy haiko olona tambatambazandry vola ve dia irarahan'izay secret andry any izay mihitsy ny mahazaza sainandry fa inona koa nefa ny mampatahotra maman mopera e maro eo nefa tonga tany meloa ka ninonino na fanazavandry efa manana ny eo an-tsainy mopera Nanganakory nangakory nandeha nangaya fitiavako anao ty tsavony fanao tiako na maromaro volagno itetika ampisaraka ndray hino raha handalo zavogno amin'ny fiaragna aminao na umorana mafy na mangidina mamy za tsy ale ko fankaratsegna ataon'olo atao karaha Afera Maty fampisaragna avy amin'olo zegny bebe fa landate ko fankaratsegna ataon'olo atao karaha Afera Maty tsisy tohine atsika ko mifampato dia tsy hitako an'izany ohatran'izay ataoko rehetra dia ananatsiny daholo ka na za koa raha nesa hiratsainy amin'inona tena mampalahelo ity izany tsy fantatra izao zay mbola mahazo azy ihany ka zay mihitsy ilay nafarako hoe mitandrema foana fa zanga mona niny ifijanahary kely foana ny tsy nahavoanareo roa miaraka tao
Fa za loatra ny sura hoe olon-dratsy le nanao herisetra tamin'ny tao e. Fa mety ho iza. Mety olona mahafantatra anazy ihany. Tsisy tsara afa-tsy maily foana. Tsisy tandroko any ratsy. Fa ina aloha ny antony naminao azy. Mety misy idirany amin'le zavatra saika ho resahany amiko angamba. Aza mididitra amin'izany ndrika. Mamako, inona fotsiny ary mampinamana anay raha tsy hifanavitra amin'ny andro sarotra ohatran'izao. Tsy te hahita aloha za rehetra. Aiza ny tany alehako raha ohatra ka sanatria hoe indrina amin'izao toeran'izao. Sain'ny mama nefa lasa lavitra fa tsisy an'izany. Ka nandro faneraserahanao amin'ity kara dia efa manahiry anahy. Ianao koa izany foana. Ka tsy azoazoko mihitsy ny toetrany. Manina mama foana ary ny zanak'olona iny. Tsy mitsahatra manan-kirotany Rafidy. Le mpiasa vaovao nampidiriko iny efa ila mivaniny sahady. Norahoana ny ve? Ka tsy afaka manao an'izany izy. Fa ny fanaratsiana any ambadika any iny no mety hanimba ny sainy. Nefa io ankizy vaovao io io ny tena hitako azo antoka fa hanavitra antsika sy ny orinasa. Dia tsy haiko indray aloha izay ho tenenina amin'izany. Zany namandry izany ve azo itokisana? Ie, hatreto aloha tsy hitako izay olanay. Dia inona re zany no teneniko amin'ny mopere? Fanaiky andeha ho any angamba moa? Ka tsy maintsy fantarina izay vaovao aniko. Wahatra e. Ary zaho zao mieritreritra hoe fa niomana tamin'izany nge mamoa e. Fa ty zavatra ataondrimy mampikorotana ny saiko. Azafady ary. Tsy fantako na izany ary no ananan'ny olona kakay azy dia mifarany mierisetra. Tena tsy hitako intsony marina e. Izany efa tena te hanampy be azy mihitsy. Dia aiza nefa ny avany? Eo indrindra tsika izao. Raha izay ny tena olana. Fa ahoana? Nahavan'ity karay ane tsisy fantatro e. Dia izy zany zao no mijanona amin'ny hopitaly. Nisy namany iray izay ny azo anazy. Dia izay ny indramiko mba hanampy anahy. Dia izy miandry any zany zao. Ie. Fa izy koa ohatran'ny sahiran-kirana ihany fa miforseko fotsiny. Aiza koky. Tsy hitako intsony izay nataoko. Fa mba olona azo antoka ihany be zany nefa izao. Raha ny fijerevako anazy aloha ohatra mba olon-tsotra ihany izy fa izay tena toetrany tsy fantatro. So ihany zany fa nisy azy. Fa izao marina mama. Tsy maintsy tonga amin'ny voamaraina be ara-pitso misolo anazy. Fa ahoana? Ka olona manana ny asany ane zany e. Sa hiaraka antsika mianaka? Alamino any aloha ka hitindry ihany ny asa mandrarahako eto. Eny ary. Alamino any aloha fa tena haindry ihany ny asa mandrarahako eto koa. Eny ary. Fa hono io olana io zany efa problème nareo hatramin'izay mihitsy Efa hitanao daholo ireny ny zava-misy. Tiako tenenina hoe efa hatramin'ny fitantanan'i Monsieur Simon ve le disadisa entre anareo. Mbola manga ny lanitra teo aminay roa lahy. Ka tsy azoko ange zany inona zany nampivadika an'ilay izy vetivety teo. Fatongava madame Very teo amin'ny fitantanana nanimba zavatra betsaka. Zao nareo ohatra ny samy miziriziry amin'ny heviny izany dia tsy haiko. Ka za tsy afaka hipetra-potsiny amin'izao.
nefa lasa olana eo amin'ny orinasa ilay izy. Mampalahelo ny anaovan'ity vadiny anerim-pondra tompoko lahy. Za aloha dia tsy mahita olana loatra amin'ilay fitantanany veriny orinasa. Na reny fandrahoana tampoka angiako ny tably ireny ve dia tsy mba mampieritreritra anao? Dia mba jerevana io fanambatambazana nyity le mpiasa vaovao nasolony azy tao. Tsy hitako mihitsy izao hoe inona ny idirany tsura amin'izany zavatra izany. Efa tsatokatsy ao an-damosiko io ataony ahy io. Raha ny fahitako azy indray ianao izao manao zavatra tsy fantatro vera. Ny amin'inona? Ka ianao lasa fournisseur io koko? Tsy ampafiriny io. Sady volako madiodio miasa any fa tsisy idiran'ny orinasa tompontsoa. Dia maninona ary ilay izy tsy ampalalanao amin'ny vera? Fa nareo koa aloha samy manao izay ataonareo, dia avy eo samy manadio teninareo avy eo. Ny teny marina fa dia anjaranao mieritreritra. Ka izay mpiasa madinika no lasivatra avy eo? Efa mampitandrina azy zao, sao dia miara-potika aminy eo. Mbola malalaka ny safidy. Efa mandeha tsara io izany? Efa vita tsara ka, afaka atao andeha-pisana mihitsy. Ok, merci ary. Fa le logiciel zao mila installena. Vetivety ve ny manao an'izany? Tsy dia ela ka, fa miankina amin'le capacité ny zavatra ampidirintsika ao fotsiny. Fa anao maika be? Mbola misy fotoana vonjeko manko avery. Ay, sao dia lazainareo manao sotapany io manko. Rehefa mandeha tsara fotsiny izy dia tsy maninona ka. Iny, afaka atao andeha-pisana fa efa nasiko antivirusany. Saotra betsaka dia veloma ianao. Ok, veloma. Misy olona ato? Fa ahoana? Sao mba sanatry lasa kilalao maloto koa ary ilay anareo ka? Andraso aloha. Tsy za velively ny andoto azy. Fa heverinao fa reto olona nyroahany tsy amin'ny antony reto pietrapotsiny amin'izao. Ianao izany izao efa manomanomana zavatra any ambadika andra zany. Izay mihitsy. Fa tsy vitako za rery fa mila mifanampianao aho. Raha mety ianao. Tsy azo. Mila mifanampianao aho. Fa dinio tsara aloha. Yo. Hoe iry ela. Manao ina tindry? Saika ho any am-piasana anareo mihitsy ny ahionina hitandrietra. Zany? Ie. Hoe, azafady monsieur Rafidy, izy ny namako. Ay. Fa za tonga dia andeha aloha. Oui. Ho avy anay avy eo. Tena soa ihany akendry fa hitako teto nisy namonana ety kay. Maninona? Zany any amin'ny hôpitaly izy amin'izao tsika amin'ny teny izao. Andriamanitra, fa ahoana? Tena tsy fantatro mihitsy ny akia. Tamin'izany alatany izao izy mbola tsy natsiaro tena mihitsy. Fa ny amin'izao aloha tsy fantatro. Loza koa ki izany ka. Nefa ny anay izaho zao tena sahirana be mihitsy. Lehilahy ray namantika izay mba manampy ana mikarakara anazy ao. Tampoka be amiko koa ilay vao entindry. Nefa vekindry izao tsy mba afaka miaraka amiko mandeha any. Ka za nge izao andeha hiasa za rehefa tara. Ahoana indray re izany Resy aloha ty e. Dia ndany izy vonjeo. Saotra betsaka kia. Dia rehefa avy eo indry makany am-piasana rehefa avy any. Ok, merci beaucoup. Neny kia. Irela. Dia courage indry tsy taitaitra. Zay? Efa vita ny anasika. Nena atao andry? Arô chantier-nao ilay teto omaly Tolotra angamba zany. Tolotra ny dadiavinao? Tolotra ny inaran'iny? Ie, afaka tsoka izy rehetra ka ilainao maika any. Tsy maninona angena tsisy anaty azy. Sao dia resaka anareo manokana ilay izy ko.
Vita ilay orty. Aiza mireto mola izy? Tsy tia ve? Ay. Afaka tonga dia ampiasana ty fa efa vita ka. Hainao nanao anazy? Efa nandramako ty fa efa savaby e. Sady matanjaka be ny configure. Tany. Fa tiako ke manahaka an'izay indray. Efa sitrana na retina iny. Tendra ampitabo may kosa angambako. Aza manao izay mahamenatra. Vantobogozy kely ohatrany koa ve dia homenatra? Aiza koa e. Aza be vazovazo. Tery hoe zany. Za tsy mivazivazy zany fa tsy eo am-poko ny tenako. Efa mba nanao ny izy eo dokotera? Zao fahitana sy anazy. Ary to mbola tsy mahatsiaro tery foana. Mafimafy mihitsy ilay saofanazy azy. Sady ny lohany iny tena vodona maty. Dia tsy atahorana ve nefa? Raha natohatra n'izay ora maromaro zay aloha izy efa mba misy fanantenana kely ny aminy. Haiko sanko, efa mba tsara zany. Fa za io zao dokotera tena vaky mihitsy ny lohako. Ny aty mbola tsy fantatra hoe ahoana. Ny asa koa nefa tsy maintsy vonjena. Ka miankina ny fivoaran'ny fahasalamana ety any zany ko. Dia ahoana zany? Za nefa tena tsy maintsy mandeha. Iza ny solonao eo? Hitanao, misy an'ilay vehivavy le niaraka tamiko omaly nitondra azy teto iny. Ho avy eo iny. Fa tsy fantako fotsiny hoe amin'ny firy izy ny tonga eo. Fa ty dokotera mba apetrako aminao. Dia mba omeo anazy. Ay, tsy maninona ka. Saotra betsaka indrindra dokotera. Mety mbola be dia be koa mantsy ny fanafody mbola hovidiana eo. Sao dia tsy hitan'izay atao. Aty koa nefa tsy mba misy an'izaniza ho sarangotiny. Fa nareo reto moa zany dia tsisy olona afaka manampy anareo mihitsy fa nareo roa ihany mikarakara anazy io. Fianakaviany antsoina tsy misy mahazo na ray azy. Izay ny namany. Fa tsy vadinao zany? Mpinamana izay. Atao ahoana moa dokotera ny hijery azy amin'izao fahavoazana izao fa tsy maintsy mifanampy. Ay, marina aloha zany. Ie, avelako ngamy ianao dokotera fa mba apetrako aminao iny. Eny e, aza matahotra ianao fa tena ataoko tonga soamatsara amin'ny namanao ty fa aza matahotra ianao. Saotra betsaka indrindra. Ia. Tena siora amireto ianao? Mbola vao mizatra. Mbola tsy matoko tena tsara. Fa ahoana? Ny olana mantsy dia misy larana facture tsy ampy be dia be. Za ve? Izay no manazava an'ilay fabangana. Raha tsy hoe misy tsy ampy honga. Reny ihany ka. Saotra lesy aleo fa jereko miadana. Tsisy nanampy ianao? Fa ahoana? Ohatran'ny vetivety ny nanaovanao azy. Za ihany nanao anika. Araka an'ilay teninao manko hoe misy hoe dossier saropady be any dia nataoko za rery foana. Za mihitsy hita mihitsy aloha hoe homme de confiance. Oka marina. Tsy diso safidy a? Sanatria zany madama. Araka an'ilay teniko taminao tany aloha. Mahafinaritra raha ohatra izao foana ny fomba fiasanao.
tena miezaka tsy hanadiso fanantenanareo dia raha ohatra ka hoe misy tsy mety no ataoko dia mba ahitsio foana fa raisiko mpanetrentena. Ty misy zavatra napetraky ilay namanao iny. Fa ahoana koa ireo volo ireo? Nga tsy efa fampiresaka nareo e? Eny e, ny antso anahy ihany izy teo fa ny anton-diany teneny anahy fa tsy niresabola mihitsy. Zany e? Fa inona ny afatra amin'ny tany dokotera? Manome anao any tiako. Fotra misalasala be zany ianao. Fa ataoko inona daholo reto e? Ty ve dia olany amin'ny fitsapony daholo? Tsara tokoa aloha miomana melo ohatra zao e. Mbola tsy fantatra nga izy mety mbola fivan'ny fahasalamana io e. Vitsy ny olona manana toe-tsaina ohatran'izany. Ny an'ny sasany mantsy a dia atao aingakaingana le asa dia korotana avy eo. Izay zany olana tato. Fa misy afetsifetsena koa ambadika ka. Ialahy zao vaovao a, fa rehefa mahazo volon-tany dia mety hiova tsikelikely koa. Sanatria zany madama, araka an'ilay teniko taminao tany aloha. Inona moa izany fa tsy tadidiko? Raha mifaniriko dia ato aho no anatanteraka ny nofinofo. Zany, hijanona ato mandrakizay zany. Raha sitrapon'Andriamanitra. Tena olon-kendro mihitsy lehilahy. Aza manahy fa afaka mifanampintsika. Sady ialahy koa mbola tanora dia mbola manana avenir. Engany. Tsy hoe nofinofo fa tsy maintsy tanteraka raha mbola eto ah. Hoay, ke misy dossier tokony mbola teriko maika be reto. Azafady madama. Vokery, mazotoa. Ka izay arany olona tsy mifankafantatra akory. Zany oa, vao omaly ny olona iny hitako. Iny ny fankahitanay voalohany. Sary mihevitra hoe olona manana fifandraisana be mihitsy nareo. Le namako marary eo ny namany dia izay ny ifandraisanay. Ary mba tsara saina kosa izy izany e. Amin'izao nge ka mpanararoatra aza ny be dia be. Eny e, vitsy ny olona manana toe-tsaina ohatran'izany fa mety misy fifandraisa manokana ny amin'izy ity ka mahatonga anazy manao ohatran'io. Mety ho izay tokoa angamba. Fa na izany raha tokony mba niandry anahy ihany izy izay vao nandeha. Ka maika hiasa hono izy dia tonga dia lasako. Fa reto aloha misy fanafody tokony vidiana se izao e. Beto. Dia aiza no ahitako an'ireto dokotera? Ato amin'ny farmasia ato any ireo ka tsy mivoaka lavitra ianao. Zao ianao vao malala mody. Zandra iny anontanianao? Fizandrina ny tany akao. Malanjoa ny tany anao. Taiza ianao? Avy ny regle ny agegena nataonao tany ivelan'ny tany. Agegeko ahoana? Dia tena tsy namelanao io mihitsy mantsy raha tsy maty ny zanak'olona. Tsy maty any ianao. Zao dia efa miomana hijinja ny vokany. Fa zanany Zaza ihany anina ny saraha. Sao dia verinao fa tsy fantako ary ny zavatra nataonao tany ivelan'ny tany. fa iza ny teny taminao? Ahoanao inona izay nahalalako azy tany. Fa ty ianao higadra aloha izao eritreretina. Ndana mandery. Ka tsy fananiko nge. Accident nahazo anazy. Sao dia verinao fa tsy tadidiko ary ny vava nataonao. Ndaso aloha. Fa ho aiza nareo zany? Ry le giry tao andro miaro vola. Zany zoke.
Vilonareo aty. Izy mpitsamo ahoana mifandehany. Dia ho aiza izy izany? Ohatran'ny mihodinkodiny manao larondy. Ohatran'ny efa tsy pisy tantontsony kosa aty e. Fa zay aloha nanina napetrapetraka reo le tamin'iny. Taizan'izay izany e. Ohatran'ny tolahanareo fotsiny zay le. Fanganareo tsy niona. Ohatran'ny mampime koa ny mihazo vola raha izany ny fandehany. Iona ve moa tsy iona e. Fa zavatra hafa mihitsy ny tenenin'ny tadiavana aminay. Dia tsy nohararaotina ve? Iza raha tsy kopy amin'ny kombrazintsika akoriko. Dia tonga dia atakena dada. Sa zan'izay ny endrasanareo ampiditra ny anina any ambavanareo e. Ka ny mission ampanaoviny ihany no asesiny. Afera ve? Ary efa namany tafita mihitsy ny nareo tsamin'izany e. Zavatra mbola tsitsy izay tena marina aminy hatramin'izaoko. Fa inona le titre? Ho fiarovako ny tokantranontsika koa ny nanaovako andreny fa nganisy antony hafa e. Dia mamono olona. Ndana raza vao amin'ny fianakaviana izany zavatra teneninao izany. Manao ahoana izany? Mama. Ny dokotera zao manao voko mihitsy mitsabo azy. Efa tsy manana fahanantenana ntsony amin'ny havelomany. Raha mba ny teniko mantsy ianao. Tsy nitrangy izao zavatra rehetrarehetra izao. Eo ianao dia menomenao nefa sy mpanao iny ihany manao avava mangalabadin'olona ko izany tsy horomotra. Dia izao ny vokany. Tsy manaiky ny avy amin'ny fahitorony. Nga? Dia ahoana? Izao dia efa afara ny fianakavianao. Atsoy dadanareo sy mamanareo anatitra sakafo hoanao any am-ponja. Sady anko efa vita amin'ny laibe. Eo ianao dia miala bala eo nefa ny avy aminao daholo fototra izao rehetrarehetra izao. Avy aminao ahoana? Raha tsy nanitsakitsaka ana tamin'ny sipiny ianao nga isan'izao problème izao. Dia hoe minenenene eo nefa ninao ihany natonga izany. Dia raha izay vazaha koa naniraka anao hamono olona tany. Azafady a! Azafady iny hita fa marina izany. Azay vidiso indray. Aza manantena no afabela amin'io anao na andeha ambany tany ary ny lohanao. Mba misy olana hita izany. Raha tsy teo angamba dia efa tsy fantatro intsony izay zavatra niseho tany. Dia tsy mba hiaro ana mihitsy koa ve izany ianao? Eo ianao. Tolotra! Verena tolotra! Mbola miresa! Tady an'izany zoky ny asa tao aminareo taloha izany. Iza? Toa hoe sofera tao aminareo tao. Aza manontany intsony. Mareo izany. Kobonareo ve? Ndao raha tonga dia eto any izay izao. Anjaso aloha fa inona ty mibitabitaka ty le. Borzoky. Valaka ia. Taizany tsy tadiavanay an'izany olona izany. Sady mety efa kopiko nga mitakaka dia miafina. Ka tsy ho hitanareo mihitsy izany aloha e. Fa ahoana e? Raha tsy olo fiarahamonina ohatranay aza manantena. Draiso. Dia fonareo izany no heraniko. Mila fandaminana tsara fotsiny izany. Fa tsy tonga dia taitaitra ohatran'izao. Borzoky. Maika, tena maika. Ataovy resaka ambony latabatra. Fa inona no tianareo hatongavany? Mila amboarina kely hono rere. Voilà. Fa zao aloha Fa tonga dia livrenareo izy avy eo Tena problème tsy dia mbola koboky loatra le tranony.
Fa inona koa ary zany? Fa tsy sato zany e. Dia inona zany zao no andrasana? Bogosité. Mila manjomanjo kely eo maso miresaka aminy. Ndao rangahy ianao raha indraindray kely fa tsy taraiky be. Dia ahoana zany zao ny eritreritry-ndry? Ka izay ne mahatonga ana miresaka amindry io e. Hoe misy ambadika ve? Tena tsy haiko mihitsy akia. Fa na dokotera raha ne ohatry ny gagagaga ihany amin'ny fiatsiny e. Indrindra moa fa foana fantatra hoe izay roka e olona tsy mifankalala akory. Mila mieritreritra zany ndry. Ndry koa ki. Kitandry. Le izy zany tsy hay intsony hoe atsara-panahy ve reny sa misy tambony manokana. Tsy fantatra. Fa raha ny filazany tamin'ny dokotera aloha dia ohatry ny hoe noho ny fitiavany an'ity kamo mahatonga anazy manao an'io zavatra rehetrarehetra io. Inona nefa zao ny problème amin'izany? Sa fandrika? Dia sanatria ve ki mety manana eritreritra hafahafa iny olona iny? Fa mbola daliko mafana ve? Dia fahafatesanao ilay zanak'olona tena. Palahelo ilay sipa e. Simba zany avenirany iny. Sa raha mihitsy lesy ny tena mampimeha. Fa ianao mahatonga lany tena izany sarana anao nao. Reny zavatra ny Iray indreny lesy. Reny ve tsy efa vakiana fotsiny? Dia zao miambina anazy. Irelana. Irela? Sipa mbola tsy kopony laza. Fa ohatra nisy nahatsara azy ihany ty rehefa tena andinihako. Amin'ina zao? Ny amin'ilay fahavoazany ty ka. Manja kely ity zany sipa zany. Tena manja. Io e. Renao. Lanty sao dia fa adalana io. Tady problème hafa ndray. Mety efa izay mihitsy koa ngamba lesy ny nanamboaran-janahary anahy. Mila sorona devoly mihitsy alahy. Sérieux? Satria fa raha vao izay sipa izay point sio. Tonga dia ny anaty korobay daholo izy menakavy. Sérieux zany? Fa nareo tsy mba malelo amin'ny vadinareo mihitsy? Tsy haiko mety hoe miresaky nareo ihany zao ny ahafantarana an'izany. Ny anahy tena tsy mazava amiko dia ny fifandraisan'izy ity ka. Miaraka zany zareo? Tsy fantatro aloha ny momba an'izany e. Fa raha izaho manokana izao mbola tsy nahitan'izy roa reny miaraka mihitsy ny hatramin'izay. Fa tsy fantatro aloha izay taty aoriana e. Hitandry, izay zao mbola tsy neona mihitsy. Hatramin'ny idirako ny asa tato mbola tsy mifankahita mihitsy izay. Sary veky izy zany no saika ho resan'ity ka tamiko. Karandry raha tsy miresaka an'ity ka tsy mahafantatra ny marina amin'izany. Hitandry, izay ampasitrana anazy aloha zany zao ny important dia izay no ataontsika. Izay tokoa kia. Dia ahoana zany zao ny programme-ndry? Ahoana re e? Zaho koa angerika raha tsy afa-mihetsika mihitsy e. Izay indray miora. Ka hoe be asa be ho amin'izao. Ohatran'ny tsy nitohizandry tsy marina ky ilay resako tamin'iny a. Ka izao andry tsy miantso a. Dia izany ahafantarako izay anina andry ihany. Za mieritreritra hoe rehefa tsy miantso anahy andry dia efa tsy vonony indry ny tika an'izay.
Aiza koa kia. Mbola tena sahirana be tamin'ilay mémoirako a. Fa raha misy sasa mety amiko any a, dia tenenao fa za vonona foana e. Ka madama ary izao nge vao napiditra mpiasa vaovao mihitsy. Zany. Eny e. Fa rehefa misy occasion fotsiny dia atsoy aho fa izay indry ihany. Eny kia. Fa aloha marina aloha zaho hiverina hiasa amin'izay ka. Zany. Dia fampiantso eo ihany tsika. Ok. Zay indry. Ok, bye bye. Inona moa tsy ny tokony alelovam-panahy? Tsy fidino anazy ny ely ty fa nataonao reny. Mahatra. Fa elanay zany no miaro ny Sara. Zaza raha tsy nandinika kely fotsiny efa nitaritaritoka eran'ny tanàna iny. Azo manao an'izany ty fa mba natera-behivavy foana ela io. Ka miseho azo ny enjana ka. Ka tsy sitrapony zao fa noho nataonareo foana e. Mila mieritreritra anareo. Sany Sara zany le Spain nefa tsy manana confiance amina intsony. Na mety na tsy mety ny atao. Mbola iova io ihany io. Mbola tonga saina foana. Ny ahy zao efa pejy hafa mihitsy niketrehako. Anino? Tena efa leo an'le menasy lava lesy. Ny antikamo iny efa azo lazaina hoe vita ho azy ihany. Dia ry lafatoko izany zanak'olona. Sao dia mba tsy raha rehetra. Tsy hoe zany lesy fa ny antikamo iny lesy mety hoe todiny zavatra nataony rehetra tany zany. Mbola ela mihitsy anareo vao endrika. Sérieux? Zao raha voala zavadikeo iny sipy iny tonga dia miofotsika sady vodondrom-baritra efa lasy. Vodondrom-baritra hoana? Ny antsika bainina tsy asiana sentiment zany a. Fa raha vao mitady ho hafahafa tonga dia mampiasa vola. Tsy hiova intsony mihitsy anareo. Avelao alefa ina ty atao lisany ty. Zao misy lesiny ale tsy mba miady amin'ny piesiko zao. Cause zany. Le riko miazakazaka be dia vetivety mohaka. Zany efa amin'ny cause alina hoe azo mena bobaka. Zao vao inona tsony mission vitany io. Soko tsy mazaka toka nefa be ativaritra be. Tsy mazakazaka lahoana. Ampioany raha mbola misy. Retirety. Dao ianao aterina fa tsy. Lasa enta mavesatra fotsiny. Zao mihitsy ny ale farany tsy reveko a. Dira tsy revela. Tsy ianao zany ka. Dia ahoana zany zao ty lesera? Loloha kasofo leo e. Vao misavasavy eto tonga dia forsena. Tsy mahavita tsony aho. Ianao kosa zany lasa ohatra mandany fotoana fotsiny e. Tsy problème amintsika amin'ny fitadiavana zany mareo zany. Aloha andeha tadavina. Na zao paozinao zao raha ve tsy ampitsoaka azy. Haiko foana lesy miresaka aminy. Ny etika confiance mipetrapetraka. Ndao ary moa dia ho hitantsika eo zany. Aloha andeha. Samy velinaina. Fa ahoana e? Tsy vita tsony. Tena ohatra ny manaonao foana ihany lity tsika le.
Ahoana ary baina? Zao vao maika nitombo problème. Tsy koa lesy izay vola lany teo. Fotoana lany, resaka miparitaka, tsy hay zao izay eritreritriny ihany. Sikeny e, efa hafanenina ihany ne tsika. Aleo andeha dia vita eo ny toy eny. Fa mila lalovantsika ihany iny fa tsy avela fotsiny amin'izao. Sûr. Efa sitrana ina retina iny. Sendra mpitsabo may kosa angambako. Aza manao izay mahamenatra. Vanty bogosika elo shany koa ve dia homenatra. Aiza koa e, aza be vazovazo aho. Sérieux zany. Za tsy mivazivazy zany fa sy ao am-poko ny teneniko. Allô? Allô? Izy io azafady? Tsy tadidiny lasahatra ve? Tena tsy tadidiko. Le naka ordi tany amin'ny lisany? Tsy azoko onany fa marobe manko ny olona mandalo aty. Le sendra mpitsabo may e? Ay ve. Dia ahoana? Inona ny vaovao? Misy problème kely izy. Ny amin'inona zany? Tena tsy mety mihitsy. Nety le izy fa lasa mamono tena foana avy eo. Dia ahoana raha nefa efa namboariko tsara izy avy nomeko anao? Mety zavatra tsisy dikany angamba fa za mihitsy mipikitikitika. Dia inona atao zany? Sa terinao vetivety aty amin'ny télé? Fa nga tsy mety rahateraka fa voasiny alavidavitra kely anamako ny any. Dia aiza ohatra zany? Fa nga ela tsy afaka monsieur déplacé mihitsy. Afaka ka. Dia raha nieritreritra ao izy? Alohako ny déplacement lasy izay fotoana lany. Tsy dia izay loatra ny problème fa le mbola maika hiasa. Eo moa e. Vetivety fotsiny s'il te plaît. Ok fa avy azo ary. Sao dia zao na dia fa avy any. Mbola ho elaela. Zao dia zao ihany ka. Zaho koa manko mbola maika apody asa. Ok arany. Merci Lesia. Zay. Ok. Itetika ampisaraka ndray hino raha handalo zavogno amin'ny fiaragna aminao na ho morana mafy na mangidina mamy za tsy ale ko fankaratsegna ataon'olo atao karaha Afera Maty fampisaragna avy amin'olo zegny bebe fa landady ko fankaratsegna ataon'olo atao karaha Afera Maty tsisy tohine ko fankaratsegna ataon'olo atao karaha Afera Maty fampisaragna avy amin'olo zegny bebe fa landady ko fankaratsegna ataon'olo atao karaha Afera Maty tsisy tohine
tsisy tohiny